Rahana ny politika izay napetraky ny mpitondra ankehitriny mahakasika ny fanatsarana ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny teknôlôjia vaovao eto amintsika nisy ny atrikasa izay mikarakara ny ministra ny fifandraisan-davitra amin'izao fotoana Andriamatora Rakotomamonjy ny patraiky ny alakamisy lasa teo nanaovana an'izany teny amin'ny Karltaona Nosy teny. Androany moa zany zahay sy ny mpiara-miasa kaiky amiko dia nanao atrikasa anatanterahana zany zay mission napetraky ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny gouvernement aminay. Voalohany indrindra moa zany ny fametrahana ny large bande, iny moa efa niresahako tamin'ny journée internationale de télécommunication. Avy eo misy ihany koa zay lara-pahamena de ny fanamboarana ny volavolan-dalàna momba ny OMERT zany zay ho lasa autorité de régulation. Araky ny mission napetraka aminay ihany koa de hitarina zany ny projet irenala zay mampitohy ny tambazotran'ireo université zany misy eto amintsika ka hitarina makany amin'ny lycée zany. De io moa efa niresahan'ny ministre ny éducation nationale Paul Rabar zany ka ny fanatanterahana azy zany no sisa ho atao. Ny farany moa zany de ny momba ny fametrahana ny télécentre any amin'ny milieu rural. Araky ny efa baiko hatram'izay hoe am'ty ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty, zany hoe ataoko amin'ny teny baiko hoe les nouvelles technologies au service de la lutte contre l'insécurité dia atsoatsy tsy ho ela akory fa eo amin'ny volana Jolay de efa hipetraka ny fiaraha-miasa nay miaraka amin'ny ministère de la sécurité publique sy ny secrétariat d'État à la gendarmerie.